radio antsony filazantsara. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiainoavana, manatenanao hazo atrano fifaliana sy fahasoavana io mpiainona ny fandaharany radio antsony filazantsara. Miaraba tompoklahy, finaritra tompoko vavy. Voatsinampy, fandaharana, ampaherezana sy ampiorenana ny mpiaino amin'ny finoana. Amin'izao natratraranao ny taona fa 24 izao dia faly miarabanao zahay ry mpiainoavana. Omeo toerana mibahana eo amin'ny fiainanao ny tompo raha mbola tsy ao aminao, ary dia mifanerasera aminy isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fandaharana Voatsinampy izay no manana ho anao. Ny fandaharana rehetra tolotra ho anao eto amin'ny radio antsony filazantsara dia noezahana anampy anao, manonona ny fiadanan'ny tompo onina sy toetra antokatranonao zahay. Manasanao ampitiavana hiaraka aminay eto amin'ny fandaharana Voatsinampy ny radio antsony filazantsara, ary misaotranao hiaino hatramin'ny farany. Koa dia mirary taotsambatra ho anao sy ny ankohonanao zahay, arahaba tratry ny taona 24 tompoko. Midera ary manome voninahitra anao zay ry Tompo Andriamanitra lehibe sy be voninahitra. Lehibe ianao ary dia lehibe tahaka anao ihany koa ny fitiavanao anay. Ka dia notahinao zahay ary notehirizinao nandritry ny taona lasa iny. Dia nahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Raha mijery ny taona lasa ny diavina teo zay dia ny famaofao teo ny zavatra rehetra, zavatra maro teo amin'ny fiainanay, kanefa ny zavatra tena tsapanay dia teo foana ianao ry Jesoa tompo-panavitra anay io. Mankalaza ny anaranao zahay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ny zavatra rehetra nataonao dia tsara avokoa, ary dia maminay no mideranao noho izany fahatsaranao izany. Niangatahanay aminao ry Jesoa tompo malala anay io, dia mba tsy hahafoy na hasaraka anay ianao, fa mbola hiaraka aminay amin'ity taona vaovao 2024 ity izay nomenao anay. Dia ho tahinao tokoa ny ry Andriamanitra rainay, ny asa izay ataonay ho fitoriana ny filazantsara eto amin'izao fampelezam-peo zao. Ary ny olona rehetra izay miaino izao fandaharana izao dia ho eo ambany fahasoavanao tokoa. Dia ho tanteraka amin'izy ireo koa ny tenin'i Jesoa tompo manao hoe: fiadanana no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Dia ho tanteraka aminao sy ny fianakavianao any ry mpiaino an-tsaina izany tsodrano izany, ary mba tsy ho amin'ity taona vaovao ty ihany no ahazahoanao ny fiadanany, fa dia ho amin'ny taona rehetra manaraka izay mbola omeny ainanao. Dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mifaly arisakaiza fana hazo tambavao, sana hari numitaiza kahisaurisiaza. Mirasimiubia Jesu tumpunudera Mijafua mifalia felunana hiana mifalia risakaiza fana tutambava sana hari numitaiza kahisauri siata mifalia risakaiza fana tutambava sana hari numitaiza kahisauri siata. Tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izany no nanirahanahy.
trano io no lakana oetinha pita itondanetsika makany kivikivy sakana isanao fa tohory ava-manana amin'ny anaran'i Jesosy andao ifanaky ifandray tananao amin'ny anaran'i Jesosy andao ifanaky ifandray tananao iara ivavakisika tsy mivadika andamanite iara ivavakisika mandra misokatry ny lanitra fa tsy maintsy ho tafita rezany any andanitrany fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana uvelumbelu minyanao inyamurundrano fialantsasatra tsisy wainao atao fa tsy napinao io lanja miakatra naniarokiny fahafatesanaza tsy asakana ny fangagana ny aiziny pito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana ny aiziny pito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana iara ivavakisika tsy mivadika andamanite iara ivavakisika mandra pisokatry ny lanitra fa tsy maintsy ho tafita rezany any andanitrany fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana tsy hisy ampimana na sarotra azy ny lalana ny maso ny fahavalo ny latabatra inanana fa ny marina ny famarinana no any lalany tondrany hatrany amparany no ny anarany iara ivavakisika tsy mivadika andamanite iara ivavakisika mandra misokatry ny lanitra fa tsy maintsy ho tafita rezany any andanitrany fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rana raiso vavaka asandratra ao amin'Andriamanitra ary tano ho fanekempinoana anorenanao ny fiainanao mandritra zao taona vaovao izao ity andalana manaraka ity. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fontsombola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. 70 taona no andro ny taonanay ary tahiny matesa aza dia 80 taona nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay.
mampianaranay anisan'ny andronay azonay foindry fokiso ny famiraponao noho ny maraina izahay mba iobinay sy ifalianay amin'ny andro rehetra iainanay aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary mivoninahitra amin'ny zanany ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay eny ny asan'ny tananay ampitoero izy amen. Sanai Jesosio indepeza ai Vuri mare antanundai Vurunandai yanzara votendunai Ietsi kiawe andi Rampetianao dembami avi Maketsi kelete makeri Kudina kinde manoti surkavi Nyakataka chania fanani Fane masna numa na fane Nyakataka chamarina Nuvenu na rewe Eko myaka chani marpana fiderane Misinyaino, Ovena rewe Manati keton fanainau Mikiasi kia here quizizau Nitaranau oam fanatrianau Ietsi kiawe andi Rametianau de mami avi Maketsi kele de makeri Ritikutine kele manoti surkavi Nyakataka chania fanani Fane masna numa na fane Nyakataka chamarina Muvinu na rewe Iku myaka chani marpana fiderane Isimyaino, Ovena rewe Marpana fiderane Misinyaino, Ovena rewe Nyakataka chania fanani Fane masna numa na fane Nyakataka chamarina Muvinu na rewe Iku myaka chani marpana fiderane Misinyaino, Ovena rewe Nyakataka chania fanani Fane masna numa na fane Nyakataka chamarina Muvinu na rewe Iku myaka chani marpana fiderane Misinyaino, Ovena rewe Taona vaovao ry taona miposaka vao maraina ataoko fa mety atao an-tsaina ho fisafisaina ho tadidiana itony andro mamy fifaliana ry taona vaovao nanandrainy maro izao maromarina no fataro olona firy no nanantena
kinanjo tsy todo fa indreo mivena. Maro mpaniry ny ahatratra fa ny fitondrana dia tena hafa fa avana maro ary kosa akaiza na tely ny fasana ka ankaiza. Komba irariana taona itony ho lasa tsy hisy toy irony, ko ny andro mamiratra hitanio tsy hiova hatrany ho soa madio. Dia arabaina ho sofizotra, ho lavitra loza mameno kotra, mahaiza mamindra mba hivaliana ka zaro mamy ny fahangidiana. Ry taona vaovao arabaina indrindra hiaraka isika amindra findra, hizotra amin'ny lalan'ny famonjena, hiazo ny tendron'ny fandresena. Ka dia mirosoa rery taona tonga fa ny fihavanana dia afonja, hitsipina amboaratra ny hatrany izara ny soa sy ny mamy. Ry taona miposaka vao maraina, manainga ny fo isaintsaina, ianao fanomezana ho lalaina, nomeny ny bahary sy tompon'ny aina. Koa arahaba ory zanahary, ianao no fitiavana tsy manary, ny taona vaovao mampiariary fa anao ny tontolo sy voary. Hainao Jesosy ny zavatra rehetra tena hainao. Hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany. Hainy tompo eny ainy ny manafaka amin'izay manjoa eny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisikio eny ainy tena ainy ny manao aiaraky zay tiny. Eny ainy ny mandamina ny fiainako androany. Ny mandamina ny fiainako androany. Hay ny tompo eny ainy ny manafaka azy amin'izay manjoa azy lazao mafiako eny ainy tena hainy ny manao mihoatra izay no fisiko eny ainy tena hainy. Ho atsika rehetra nininona mitranga, nininona mandalo eo amin'ny fiainanao, tsy sarovy fa hainy Jesosy mamaha ny zavatra rehetra, hainy Jesosy manova ny zavatra rehetra izay tsy hain'ny olona tao. Hain'Andriamanitra hain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao, hain'Andriamanitra ny mamonjy anao, hain'Andriamanitra ny manafaka anao, hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirinao. Manao mihoatra izay no fisiko eny ainy tena hainy ny manao azy araky izay milo fa mino zany koa ianao inonao koa zany.
Halleluja. Halleluja. Ny asan'ny tompo amin'ny fitorianany filazantsara aza malaky miala sasatra fa mbola ho avy ny fotoana ialana sasatra. Fa izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay aleonao. Pitoro teny 7:20. Aza ampifakantakantro amin'ny asa na ny raha ny tompo anao izay ataonao androany totosay ampifaliana. Raha misy ny fotoana izay kasainao ampitso atompo sahady fa aza mirehare amin'ny ampitso ianao fa na dia avoaka ny anio aza tsy fantatrao oabolana 7:20. Aza mitady tompontsoa manokana ho an'ny tena raha manao ny asan'ny tompo. Mbola ho avy ny fotoana hitsarana sy hanadinana anao ka sao dia tanteraka aminao ilay hoe anao ny fasana ho anjaranao ao satria hita ho latsa-danja ianao. Naoma 1:2:4b. Raha nomen'Andriamanitra talenta ianao ampiasao sy ampitomboy ampitiavana fa aza mitsapana manamavo ny namanao fa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Korotianina 1:7. Ary ny olona rehetra samy andeha araka izay anjara nomen'ny tompo azy sy araka ny antsoan'Andriamanitra azy avy. Korotianina 1:7-7. Raha misy zavatra kasainao ankino amin'ny tompo fa izy ny tompon'asa ary tsaroa fa tsy maintsy misy ny mpisompatra eo foany satana aza mihaino ny vavan'olona fa Andriamanitra no mahatoky tokony ekena mihoatra noho ny olona. Asan'ny apôstôly 5:7. Na mora na mafy na ny raha ananao ekeo ampitiavana sy ampaharetana fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mateo 5:2 ary tsaroa fa ny fitaraina am-poana dia tsy mba henoan'Andriamanitra. Joba 5:13-7. na vita asa tsara fe ianao teo amin'ny fanimpona aza mirehare fa izay rehetra manandra-tena dia ho ahetry ary izay rehetra manetry-tena no hoasandratra. Lioka 5:14-4b. na azo fahasoavana ve ianao ampifalio eo amin'ny tompony raha lahanao fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly 2:20-5b. Efa nomena maimaim-pona koa ianao ka manomeza maimaim-pona. inona ny tianao vokatry ny asanao? Mamafy eloka dia hijinja fahoriana oabolana 7:20 sa mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana amin'ny Isaia 4:5. Ary tsaroa fa izay afafan'ny olona no jinjainy fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatianina 2:4-7. mbola tsy fantatrao foana ve hatramin'izao ny asa tokony ataonao? Izao no asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay ny rahany. Jaona 2:4-7.
ny Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra masika mpanasazy, tsy Andriamanitra mitoko, tsy mpanavaka foko, tsy mpijery harenana fiavim-pirenena fa ny Andriamanitra inoko antra sady onena ka ny olon-drehetra mahazo azy, tsy mpizara lahelo, tsy namorona helo fa izy no fitiavana. Andriamanitra inoko, tompon'ny fahendrena, te hanova zay ratsy mba ho tsara, tsy mba faly manjera na revolutionnera, fa manarina trany ireo maditra eto an-tany. Ny Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tsy mba mila takalo fa mizara, ny mandray izay omeny no hany fandreseny fa izy no fitiavana. Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tsy mba mila takalo fa mizara, ny mandray izay omeny no hany fandreseny fa izy no fitiavana. Radio Antony filazantsara. Ainga voasedra tapitra ny taona 724 ary misokatra ny taona 824. Manomboka manisan'ny taona mifandimby-ndray ny zanak'olombelona, manoratra ny tantara mandritra ny taona rehetra manaraka. Izany hoe ainga vaovao no atrehana nefa tsy ho famerenana ny lasa na ny fanao teo aloha intsony, fa tena ezaka vaovao amin'izay heverina ho tsaratsara tokoa. Azo heverina ho ainga voasedra satria anatsoahana lesona ny fahalemena sy ny tsy fahombiazan'ny taona lasa. Aminao pino dia ainga mitodika sy miankina amin'Andriamanitra no izy, satria izy no tompony fiainanao sady tompony tantara misotra. Amin'ny kristianina dia midika fandraisana andraikitra zany, amin'ny maha-olombelon'ny ny asan'Andriamanitra azy, asan'Andriamanitra tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy, asa manafaka sy manome azy fiainam-baovao. Omen'Andriamanitra tombonandro noho ny fahasoavany sy ny famindrapony mba ho mpiara-miasa aminy izara ny fitiavany amin'ny hafa. Zay mandray ny tenin'Andriamanitra tonga nofo no omeny hery ho tonga zanatr'Andriamanitra sady nomeny fahafahana hifanompo amin'ny fitiavana. Tsy misy ainga vaovao raha tsy misy famelan-keloka na fanesoran'Andriamanitra ny ratsy taloha rehetra.
ala hoery ary ry mpiaino an-tsaina fa anjaranao zao ny manambara ny atsaran'la ny antso anao hiala tamin'ny maisina ho amin'ny fahazavana voahagaga. Sarucaca Mute sosiretiai Arukusi mangaku Saditukiku Naisese wanulu akwazamu Zaneti ufakampanai Mampandesi ayatani Sifanai uze sosiretiai Tina erikerikia Tiananaia Naeti antani nani andani chani Tisiriku tahakaji Fatulampisi anjala fanariana taom-baovao dia hiezaka izahay mba hijoro tsara zao raha mitodika ny lasaka mandinika ny vao toy ny hita manoloana fa asehon'ny anio zany taona efa lasa sain'ny eto ankehitrio. Betsaka ny fanariana izay mameno itony saina saingy ny hery kosa manko no malefaka tokoa na izany kosa aza dia ny velona ny aina fomba ny maniry tsara sy mihevitra ny soa. Tena sambatra isika fa nahazo tombonandro noho ny fitahiana azo eto ambanin'ny masoandro. Engany eny famonjena efa hita tany aloha mbola isy ihany zany na matory na fo. Te ezaka izahay ry mpamonjy tianay mba hanonitra ny lasa zany tsy mba vitanay ka nivavaky ny fo sy fisainany fanahy dia atoraka aminao tiananay ahy. Faniriana ny osoa sy omendrika ary taona izay hatrehana ankehitriny sy hita manoloana dia mangataka amin'ny ray mba hanampy hery kosa amin'ny fanatanterahana ny adidy ho totosa. Ita
fafoikymeko anao ny andro sisa iainany ety ianao no itantanizany ity ka ny mombamomba irehetra ho anao tsy misy ny salamo filerana miobio an' Jehovah ary tany rehetra manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana
aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary asika dia olona sy ondry fiandriny, midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka varamandimby ny fahamarinany. Misy fanantenana mafiolona ny asa atao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandreraka ny asa tsy ho mpa-panantenana, feno herim-po sy vonina andany hery kosa ny kristianina matoky fa azo valiny. Matoky izy satria fantany fa sitrak'Andriamanitra ny asany, satria atao amin'ny anaran'i Jesosy ny asa. Tsy ny asa atao, tsy ny azo tompo no azoana sitraka amin'Andriamanitra fa ny fankatoavana no baiky ny tompo. Fantatra ny fikelezan'ny fariseo sy ny mpianany aina raha mitety tany sy ranomasina mba ampiely ny fampianarany. Feno fahazotoana atao am-piangonana, tsy misy takazy raha ny fitandremana ny zava-madinika momba ny lalàna, na n'olo tena tamin'ny fanatitra sy ny fantatsaham-bokatra tokoa izy. Na ny mpianatra Jesosy aza dia tsy nahatratra azy. Na zany aza tsy sitrak'Andriamanitra ny asany satria niankina tamin'ny didin'olombelona izy. Ny anarahanao ny tompo ao amin'ny lalana atorony, ny aretanao amin'ny toerana omeny, na manao ahoana ny fanenjehana no any asa akasitrahan'Andriamanitra. Io no mena toky hoe tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mahazo fandoroan-dalana, mitomby hery eny am-pandehanana fenoina fanantenana, tsy mamitaka ny fon'ny kristianina manao ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
tsy ampy ho toky hoeto mamakivaky ty taona 8 ty va izy ny tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy ny teny izay ho fakafakaitsika an'io dia ho hitantsika eo amin'ny jaona toko 5 ka ho atomboka amin'ny andininy voalohany zany ary ho fararana amin'ny andininy 9 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamody esorina fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba amo bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arina inivelany tahaka ny sampany izy ka alazo ary angonina izy ka tsy pi ao anaty afo dia omay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Samy manana ny zavatra kendreny sy tiany tratrarina avokoa ny olombelona misaina rehetra amin'izao fiandohan'ny taona izao. Tsy misy anefa maniry ny fiainany ho ratsiratsy kokoa noho ny lasa fa ny mifanohitra amin'izany no mameno ny fo sy ny saina. Miezaka bebe kokoa anatratra ny filamatra efa nofony fisiny. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ny faniriana sy ny saina rehetra ary tsy mba nananana teo aloha. Eny, mety ho tsara ary mety ho tsy mahasoa koa aza. Saingy ny fomba hoety mahazo sy manatanteraka izany no samy manana ny traikefa mahazatra azy. Ao ny mitady izany amin'ny fomba rehetra toy ny kisendrasendra. Miavaka amin'izany kosa nefa ny an'ireo izay efa nampiorina ny fiainany tamin'ny fiarahany amin'Andriamanitra. Tsy misy zavatra tanteraka eo amin'ny fiainany raha tsy efa netiny tao amin'Andriamanitra ary dia miezaka isan'andro izy anao izay tsy isarahany amin'ny lay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety amin'ny tany. Tsy maintsy mitodika ny lasa nefa isika raha te hanamboatra ny ho avy. Raha manenjika ny kristianina ny tsipino sy izao tontolo izao
tsy ny fivavahana kristiana no enjeny fa ny toe-piainantsika kristiana. Inona ary ny filamatra tianao tratrarina amin'izao fiandohan'ny taona izao? Mazava ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fikasana rehetra tiako tanterahana dia tsy hisy vokany mihitsy raha tsy miaraka amin'ny Kristy. Amin'ny tsirairay ary ny safidy fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra anao, eo amin'ny tontolo rehetra misy anao. Mandehana ary ka atao filamatra eo amin'ny fiainanao amin'ny fanatanterahana ny fikasanao rehetra ny fiarahana amin'ny Kristy tompony finoanao amin'izao taona vaovao izao dia ho hitanao sy ho tsampanao ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana. Ary izay tsy hainy izao tontolo izao omenanao afa-tsy eo amin'ny andren'ny fiadanana ihany dia Jesosy Kristy. Amen. Ha
maintsy lalan'izay mandeha araky lalantsy andriamanitra ianao ka iteranao ampitoery lalandava an-tranonao tompo zay mangetahitanao fa eo anilanao no mahatsara ay mifoka mamontsy mangetahitanao amen. Ilay hiraka ampanovonanao. Mpinamana tsy mifankafohy Lisiary niara-nianatra tany an-dafin-dranomasina izy ireo ary efa tafaverina soamantsara eto an-tanindrazana. Anisan'ireo olona nahazo toerana ambony amin'ny fiarahamonina izy roa ary toy ny isan-taona rehefa taom-baovao dia anisan'ireo olona voasa amin'ny toerana maro. Afakely indray re tsy rilisy ty fanasana nataon'ny Masovo androany ity a. Eno akiry ary tsy taka ny isan-taona fa niapetsaka tokoa ny olona. Sady be olona tsy fantatro mihitsy. Hitandrio ohatra zay vao hitako ilay ramatonanao akanjo lava mena midorehitra be nandalo teo iny tsy fantatro mihitsy iny. Tsy fantatro koa iny ndretsy ary le ramatonanao satroka efa hitandrio ve tamin'ny herintaona. Zao koa mantsy aho vao nahita an'iny retsy sady tonga de manaitra le satrony a. Ka te hiavaka amin'ny olona kosa ne izy retsy e. Ko angambany no ilay ambasadera vaovao koa no nahatonga ireny olona vaovao be de be ireny teo e. Mety marina tokoa retsy zany fa inona hono nanovana le ambasadera efa tonga nga ny fotoana tokony hanoloana azy sa tapitra ny mandahany. Tsy haiko reto zay marina fa toa hoe tsy mbola tokony haly izy fa nisy olona misy ary milaza fa tsy mifanaraka tsony hono izy sy ny filohany toa hoe laza zavatra tsy mifanaraka amin'ny politika ny tany noho izy ka zany natonga ny olona tamin'ny zareo. Ko tsy mety kosa ny zany ke. Ko izy anie no misolo tena ny taniny sy ny filohany aty amintsika e. Akoatr'izay anie aky de toa hoe nandeha tany amin'ny boîte de nuit hono de manontany. Inona koa zany? Tena tsy mety zany aky a. Sady nanala-baraka ny tenany izy zany nanala-baraka ny taniny. Zany mihitsy aky a. Loza kosa aloha zany a. Fa isika roa koa ty varindresaka eto. Izy roa lahy navelantsika roa rery fotsiny tery. Soa ihany ko aloha fa varindresaka izy roa lahy sady variana amin'ny sakafo. Fa efa lasalasa daholo any olona fa andaoka itsika andeha hody amin'izay a. Ory izy roa lahy andeha sika hody amin'izay fa efa ampy izay nijanonana teto izay ka. Eny ndao ary. Noho ny tonga tany an-trano iary de niresaka tamin'ny vadiny hoe lasa saina ho azy raha iny tamin'ny resaka nataoko tamin'ny lisy teo. Fa de inona koa no malasa sainanao e? Ny resaka teo zay momba le ambasadera taloha e. Hay hono mbola tsy tapitra ny fetry ny fotoana tokony hiasan'ilay ambasadera taloha fa nisoloana izy. Fa satria toa hoe tsy nifanaraka tsony ry zareo. Fa ny asan'ny ambasadera reny ve tsy hoe izy no mitondra teny sy misolo tena ho an'ny filohan'ny taniny e amin'io tany izay nanendrena azy io dia izy koa no tokony anampy ireo mpiray tanin-drazana aminy any amin'ny tany andefasana azy raha misy zava-manahirana azy ireo e. Fa tena mahalasa saina mihitsy zany tenao zany reny a. Fa diso angah izany. Tena marina ka. Fa tena ohatry ny ambasadera mihitsy iny sika kristianina zany raha izy zany. Fa ahoana koa? Tena ohatry ny ambasadera mihitsy sika kristianina raha izany ka. Ny ambasadera zao a vahiny amin'ny toerana andefasana azy. Sika kristianina koa de vahiny any amin'ny toerana andefasan'Andriamanitra antsika hiasa. Ety ambonin'ny tany ny toerana iasantsika kristianina fa any an-danitra ny tena fonenana. Ny ambasadera koa de manao zay lazainy ny filohany de toy izany koa sika kristianina ety ambonin'ny tany izy dia manao zay takian'Andriamanitra aminy. De tena izany mihitsy ny voalaza ao ny Petera voalohany toko 2:12 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny anareo fa tio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny ary aoka ho tsara ny fitondratena anareo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitana ny asa tsara ataonareo dia tsy anendrikendrehana anareo mpanao ratsy. Ry mpiaino ajaina, hiraka Andriamanitra ety ambonin'ny tany isika kristianina. Ny hiraka dia sady manaiky ny mpaniraka azy no manatanteraka ny hiraka ampanaovina azy amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy. Tsy maintsy milaza marina ny teny izay nolazain'ny mpaniraka ihany koa izy.
tsotra ny afatra nomeny antsika tokony hiavana aminy isika fa raha tsy izany dia tsy afaka hanatanteraka ny hiraka satria amin'ny mahiraka antsika dia tsy afaka manao izay tiantsika atao fotsiny itsony isika fa tsy maintsy manontany azy amin'izay rehetra ataontsika ary dia tokony hifanaraka amin'ny sitrapony izany. Ry mpiaino ajaina, ingana isika mba tsy ho tahaka ilay ambasadera noresahana teo izay tsy vitany hoe tsy nahavita ny asany fotsiny ihany fa sady mbola nanala baraka ny olona nanendry azy sy ny tanindrazany izay ny haviany ihany koa. Kristiana isika noho izany dia irak'Andriamanitra mba hampandroso ny fitoriana amin'ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Izany no anyrahany atsika. Koa moa tena manatanteraka ny hiraka ampanaoviny atsika tokoa ve isika? Ianao rery ihany no afaka mamaly izany. Dia engany mba samy momendrika izany andraikitra nomen'Andriamanitra atsika izany isika. Andraikitra mavesatra sy sarotra tokoa kanefa dia mahereza sy mahay fahabe amin'ny asan'ny tompo fa ny tompo momba antsika ary dia voninahitr'Andriamanitra daholo na ny maha isika antsika na ny asa rehetra tanterahantsika. Anjana suruni fane pare kadurani Jerusalem anjana esuni firo anasahani lalamaka anjana suruni fane pare kadurani Jerusalem anjana esuni firo anasahani lalamaka panjana 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 indamakuo anawe 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 anatunani kukusu panjana 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 indamakuo anawe radio antsony filazantsara vaovao ny taona mba ahoana moa izany ny taona vaovao
ny faniriana vaovao sorotrasa vaovao nefa ny fotonta ny fisainana tonta ny atin'akanjotra nainy resabe fotsiny hoe tratry ny taona raha tsy mbola mibebaka ny tsirairay marobe ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena fa tokana ihany ny fahavalo iombonana de satana ilay ratsy ny olokendry amin'ity taona vaovao ty ve ireo zay mahay mampiena ny isan'ny fahavalo fa mahay mampitombo ny isan'ny sakaiza feno ka maty hatrany taona be dia be ny velam-pandrika lehibe ny fandriamanitra koa matokiry mpivahiny fahahombanao Kristy ny ato fovoasivana no amin'ny mavanana ny dianao amin'ity taon'ity ny fahendrena no antoko ny fahobiazana fa tsy ny arena vitsy teny fohy fanoratra be fitsikina lalim-pisainana izany ka olo mandroso ny tsy tia tena mijaly fa ny tena tia mahay mifaly tsy mety raha tia satria fa tiavo hatrany izy na de ry-piaino avano mideranao noho ny fiaritanao iny taona lasa iny fa mampahery anao ahaizanao mandihy tsara nisy an'andro ty taona vaovao ty Reko izao reo antsonao milaza hoe tikanao tompo o tsinotsinonany ao kanefa de no tiavinao no tainao no vonjenao no muizanao ny ainao haleluia haleluia Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesosy io ninjaly anao niaritra ny mafiky famonjeny ireo olonao novelesina ny vatanao nalatsaka ny ranao ho fanavotanay haleluia haleluia nanome tanana itondra ayo ami ny mazava nitsoanany ao ralavo nomeny e rao razeraka navaozy ny fiainako aleluia haleluia mazava nitwanany ao ralavo meny e rao razeraka navaozy ny fiainako aleluia 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 aleluia
ny afatra ho anao. Eno ny sainatolotra ary raiso ny fananarana mba ho endry ianao amin'izay hiafaranao. Maro ny hevitra ao amponin'ny olona fa ny fisainan'i Jehova no aharitra. Fifaliana amin'ny olona ny manisy soa ary aleo malahelo toy izay mpandanga. Ny fahatahorana an'i Jehova no azahoana fiainana izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza. Hoy ny tompo, aza matahotra ianao fa ombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery ianao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako aho. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana. Dia ilaimanao aminao hoe aza matahotra, izao no mamonjy anao. Amen. Akaikinao ry Jesu amonjiko ianao fa ianao ihany ene no ifaharako ampiay tokoa ianao ilay mpanjakako akaikinao no mahatsara ry Jesu amonjiko ianao fa ianao ihany ene no ifaharako ampiay tokoa ianao ilay mpanjakako
akaikinao ry Jesu fa ianao ihany ane no ifaharako ampien tokoa ianao ilay mpanjakako Ianao ihany ane no ifaharako ampien tokoa ianao ilay mpanjakako dia mifarany etondray ty fandaran'ny tiripainovana mametraka ny mandra-piona ho anao eo ambany fitahin'i Jesosy tompo mandrakarivo zahay mankasitraka feno ny fanarahanao taminay teto ary manome fotoana aminao manaraka indray dia maniry taona sambatra ho anao sy ny ankohonanao izahay eto amin'ny radio Antso ny filazantsara nanantotosa Rakoto Jacqueline niaraka nanolotra taminy Maolitra Velomanana sy Paulette Velomanana veloma tompoko